Vahao ny oloko, Vahao ny oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko, Vahao ny oloko. Nandeha tanteny izy mba asitrana. Eny ary tompoka dia faly indray zay mandroso ao anatin'ny tokantranontsika amin'ity anio ity manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao sy ny akonanao ho anao zay manaraka n'izao fandaharana izao. Tsy adino anatin'izay ihany koa no miarahaba ny namana teknisiana izay mampifandray antsika amin'ity fotoana anio ity. Tafaraka eto izay mirahalahy dia ny pasteur Rijasoa no iara isalandray apitany afatr'Andriamanitra ho amintsika menakavy ato anatin'ny tokantrano ato dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao pasteur Rijasoa. Miarabanao pasteur Christian manonona ny fahasoavan'ny tompo ho amintsika menakavy mpanaraka ny fandarana. Minzo efa dia asoanao ty fandarantika dia asaina mpanajany anao tompoko anaraka hatramin'ny farany zao fandarantsika zao. Izay angamba Noela pasteur fa ivavaka tsika metraka mavaka an'izao fotoana zao ka dia asaiko na ivavaka ho amin'ity fotoana androany ty. Eny ary tompoko hiara ivavaka antsika amin'izao fotoana izao. Jehova Andriamanitra ray faly misaotra sy mankasitraka ary manome voninahitra anao. Noho ny fitiavanao Andriamanitra ny tantananao dia nananay anjara fotoana mbola ahafana fampizara amin'ny alalan'ny teninao. Taio ny afatra zay hozarany eto ary taio ihany koa ny mpino rehetra. Magataka izay ny taridalana ny tolotsaina manokana avy aminao Andriamanitra. Ametraka ny teny ao ambavanay ianao an'olotsaina anay amin'ity anio ity ho voninahitry ny anaranao ary zay rehetra tao eto Andriamanitra dia apetraka ao ambany fitarihan'ny fanamasina mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Mankasitraka indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary pasteur isaron'Andriamanitra moa zany fa misy indray ty fotoana mahafinaritra ty ahafahana mizara ny tenin'Andriamanitra ho an'ireto mpanaraka amin'ny fandarana ireto. Raha ho asiana tena ty ampiandohana dia ny amin'ny zava-mahagaga moa ataon'Andriamanitra foana isan'andro isan'andro. Nisy rem-pianakaviana zao zay angamba netiko anokafa anazy mba hampahery an'ireto olona reto indray sendra miatrika ady mafy ho anatin'ady sarotra. Ity rem-pianakaviana ity dia nandritry ny taona narary nandritry ny taona maro. Raha ny filazany dia teo amin'ny telo taona sy tapany teo izy marary. Misy zavatra mandehandeha anaty ekipiny any dia zao izy pasteur nisy fotoana efa mijanona zany tamin'ny fomba mbehivavy menopause dia gaga ozy izy fa rehefa nanomboka narary na nisy raha mandeha indray. Dia rehefa nandeha izy raha io dia mikika vaventy le vehivavy fa nkikisiny eo reto dia tena nekely ary tena narary izy ary raha mifahitany azy zany dia ohatrany hoe efa faty izy. Ary isan-kalina dia manofo ratsy, manofo fasana dia manofo mandevina dia misy fotoana ozy pasteur manofo hoe za mihitsy le alevina dia mahita le olona be da be mandeha dia ny mahagaga ao anaty le nofo ozy pasteur le olona mandevina tsy mba misy malahelo mihitsy ozy izy. Izy zany mahita le olona zany ao anaty izy dia mahita le olona andevina anazy tsy mba misy malahelo azy mihitsy. Dia tena hitako mihitsy ozy pasteur hoe ilikiliky ny olona. Mety misy olona be da be tratra ny zavatra oatra zany manofo ratsy dia tratrana zavatra ratsy foana izy ao anaty le nofy ary tsy vita an'izay ihany koa fa eo ihany le nofo ratsy fa misy fotoana ihany koa ao anatin'le zavatra mahazo azy dia ohatran'ny tratrana fanilikiliana foana izy tsy mety mihitsy zay rehetra ataony. Dia ohatr'izay nazo an'ity rem-pianakaviana ty rehefa natao mivavaka isaorana an'Andriamanitra fa tsy vavaka ela vavaka teo amina 5 minutes teo eo angambany ry mpijery-jana mpanaraka amin'ny fandarana jaina no natao anazy isaorana an'Andriamanitra fa miveriny izy tamin'ny alakamisy mitsory vavolombelona voninahitra ho an'ny tompo pasteur fa tena nijanona le raha tsy zavatra mandehandeha intsony anatin'ny kiboko. Ary tamin'ny fotoana ozy nandehanako taty dia tsy nanofo raha intsony mandrak'izao nefa ny teo amin'ny 4 andro teo zao izy pasteur nandehanako taty
tena enonao mihitsy hoe mampetsi-po le zavatra ataon'Andriamanitra ary indrindraindrindra moa ao anatin'ity famaranana lehibe rapitso ity ny amin'ny fanovan'Andriamanitra sy ny firavoravona amin'ny pasika ity rapitso sabotsy moa zany dia tena hoe afinaritra ny fiarahana ary tsy vitany hoe afinaritra fotsiny fa hitondra soa tanteraka mihitsy ho amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy ary zava-magaga izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra indray ho amintsika mianakavy mpanaraka an'izao fandarana izao amin'ny fotoana rapitso io zany ka raha in'Andriamanitra mampitsahatra an'izany aretina nandritry ny 3 taona sy tapany teo eo ary tena mijaly le vehivavy fa vety ozy fa miamahi vokatry le aretina dia hoy aho hoe na inona ihany koa karazana olana zany izay mety mahazo andray tolo reto dia in'Andriamanitra manova azy ary izay moa ity famaranana ny amin'ny fanovan'Andriamanitra ity isy délivrance matanjaka rapitso fotoana efa mifanomezana tamin'ny olona tany amin'ny aina aman-jery efa nitoritsika amin'ny filazantsara dia nampanantena mihitsy hoe amin'ny fotoana rapitso io no amaranana indray ny tantaran'ireo karazana asana tevoly izay namotika sy nandrava amin'ny fiainan'ny olona hatramin'izay ka tombony ho an'ny olona zany fotoana rapitso io hoy aho hoe tombony ho an'ny olona tsy tombontsoa an'Andriamanitra fa tombontsoa ho an'ny olona izay ho avy eo amin'ilay fotoana fa vonin'Andriamanitra anome an'izay etaeta ao ampon'ilay olona tsy vitan'izay ihany koa fa raha ny resaka fotsiny tsika ny amin'ny tranga misy miasarotra ny fiainana ary be tabe ny olona no verevitra maro ny olona no mitebiteby ary maro ny olona no tena miasa saina hoe ahoana ihany azy ty fiainako ty mo tafavoaka ihany avy amin'izao ady atrehako zao raha ny zava-misy tokoa ary ny akamaroan'ny olona na nananasa ara dia rava tamin'ny asa nisy olona manakatao fa potika ny zavatra zay nataony ary efa verevitra le olona ary zao ny ao am-pony hoe tena mbola possible ve pasteur hiarina ny fiainanay reny araha zay ny asa ozy izy tsy nahita mangirana zao ve pasteur mbola ho tafavoaka ihany tsotra ihany ny lazaintsika amin'ireny olo reny hoe ny zavatra rehetra dia azon'Andriamanitra hovaina ary afaka manova ny tantara misy rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra raha tsy hain'Andriamanitra manova azy tsy ny antso antsika izy fa zay eto dia tena te ilaza aminao hoe vitan'Andriamanitra tompoko ary azon'Andriamanitra atao tsara manova an'ireo tantara rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao reo itsika mety miravoravo tanana noho ny amafin'le izy tsika indraindray mety ho kivy noho ny tranga misy fa Andriamanitra kosa dia efa manome toko foana hoe amin'ireny rehetrarehetra ireny dia manoatra nompandresy isika amin'ny alalan'le tiantsika zany eny an'Andriamanitra zany dia tsotra ihany ny fomba fijery ny pasteur Christian ry mpanaraka amin'ny fandarana jaina ny an'Andriamanitra zany dia ny hoe amin'ireny rehetrarehetra ireny amin'izay zava-mandalo dia zao ihany no fantatr'Andriamanitra tsy maintsy manoatra nompandresy ny olona anankiray matoky azy mety hatraminy ary vonina ny anompo azy ka asaina moa ny olona anompo an'Andriamanitra ny tena tanjona dia ianao manompo an'Andriamanitra eo ihany zay rehetra zay hoe ianao sitrana ianao salama ianao afaka ao amin'ny atin'ny adinao ianao tahin'Andriamanitra na ao amin'ny arabola na ao amin'ny lafi-piainana rehetrarehetra eo ihany zany manaraka ihany zany fa ny tena tanjon'Andriamanitra ihany koa dia ny hoe ianao anompo an'Andriamanitra mba hahafahanao manomana amin'ny fiainanao raha hialy eto ambonin'ny tany anomana mandrakizay izany ka ity fanovan'Andriamanitra ty ny farana rapitso fa fotoam-bavaka mitoy foana toy ny alahady lahady ihany koa dia nisan'ny fotoana lehibe sabotsy sy lahady zany nasantsika andretolo reto satria izy fivoriam-bavaka nisan'ny tena ngezabe raha ny sabotsy rapitso amin'ny 7 maraina sy ny alahady amin'ny 7 maraina inona moa ny antony hoy dia anome zavatso ho antsika Andriamanitra ary tombony ho antsika amin'ny fahatongavana eo amin'ny fotoana io misy tena Andriamanitra zay eo amin'ny Jaona toko faraiky amin'ny 20 dia ny 9 voalohany vakiko amin'ny anaran'i Jesosy rehefa afaka zany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron'ny ranomasin'ny Tiberiasy ary toy izao ny sehony niaraka Simona Petera sy Tomasy izay atao hoe Didimo sy Natanaela ilay avy tany Kana any Galily sy ireo zanak Zebedio ary ny mpianatra roa lay hafa koa o Simona Petera taminy andeha anarato ireo taminy andeha hiaraka aminao koa izahay dia nandeha izy ka niditra tsambokely ary tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona kory izy ary noho ny efa mazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy zany dia hoy Jesosy taminy anaka manakanina vai ianareo dia namaly azy hoe izy tsia ary hoy izy taminy alatsao eo amin'ny sisiny akavanany sambokely ny aratonareo dia azo ianareo ko dia nalatsa an'izany ka dia tsy zakany nakarina noho ny abetsahany ny azan-drano ity ten'Andriamanitra ity no etsika ifampaherezana amin'reto olona reto satria maro amin'izy ireo no efa nanarato nandritra ny alina aloha raha niandry Petera teto maro amin'reto olona reto ihany koa raha hoe amin'ny fiaina dia hoe maro no efa nitady
mba anao zay mapetipety ny fiainana niezaka tamin'ny fomba rehetrrehetra ary tsy ratsy mifezahana ary ny fivavahana tsy maniraka ny olona okamo fa maniraka ny olona zoto satria ozy baiboly hoe tana mazoto no ambin'Andriamanitra ary ny fanahy mazoto no atavezana zany hoe zay miraviravy tanana raha misy fahakamoana dia ho tonga malahelo fa ny ambin'Andriamanitra dia ho an'ny mazoto ka indraindray misy olona mieritreritra hoe dia mivavaka fotsiny ve zany paster dia tsy hanao ninina zany hoe mivavaka ianao dia ampian'Andriamanitra ka na dia kely ara le andohana ozy izy dia ho lehibe indrindra amin'ny fiafarana ny an'Andriamanitra zany tsy mijery le fanombohana tsy mijery le faharavana tsy mijery le fahampitehana fa eo amin'le zavatra ohatrany tsy azo engana intsony ary no asian'Andriamanitra miainga ahafahany manarina fiainana dia ina ozy izy ianao raha ty tantara ty niverenana teto amin'ity tantara ty raha ohatrany hoe andeha hiverina amin'le asa fataonao ry Peter ndeha hiverina anarato indray ndeha hiverina akazan-drano mba fivelomana eto satria problème mara-tsakafo ary zay mihitsy ny tonga dia hitan Jesosy tena antaniny hoe anaka manakanina va ianareo tozy ireo tsy manana ozy izy raha nanana zay ozy ry Peter tsy nandeha taty tamin'ity ality fa tsy nanana zay dia nandeha kinanjo miverymaina ihany koa tsisy nininina dia raha tadiditsika tsara nga manontantara fa nisy fotoana ry Peter mbola tsy natsony Jesosy ho mpianatra ny tompo dia nanarato ihany koa izy ary io tena asany io tsy nahazoko izy nandritry ny alina dia rehefa tonga Jesosy dia niteny taminy dia nalatsaka ny arato dia nahazo izy teto ihany koa taty amin'ny fitsanganan Jesosy amin'ny maty indray ty rehefa nandresiny fasana izy nandresiny fiainatsita dia nisy fotoana mpianatra miverina nanarato fa tsy nahazo nininina toy Jesosy hoe io indray mpianatra le tsy miaraka amiko dia tsy mahazo nininina zany hoe raha ny zavatra tianao atsipy amin'reto mpanaraka amin'ny fandarana reto dia tsotsa paster Kristian hoe na iza na efa mpianatry ny tompo na mbola tsy mpianatry ny tompo na hoe efa mpanaradian'Andriamanitra ny tena marina na efa mpivavaka na mbola tsy mpivavaka na mpakany am-piangonana na tsy mpakany am-piangonana fa rehefa tsy miaraka amin'ny Jesosy dia tsy mahazo nininina zay io tantara io tsy teo Jesosy dia mpianatra rery nandeha ndoranga faitsika io tsika koa nefa elana ty manarado ty adiny hoe nisy fotoana izy tsy niaraka tamin'i Jesosy tsy nahazo fa tonga Jesosy dia nahazo izy dia teto indray izy miverina nandeha rery tsy nisy an'i Jesosy dia lasa tany tsy nahazo nininina so ihany fa tonga Jesosy ny tena nahatonga avan'i Jesosy dia tia ampianatra andreo sy ampiseho andreo hoe manomboka zao dia oko fantatrareo fa tsy mety ty fiainanareo mandeha rery ty fa mila miaraka amiko foana nareo na inona ataonareo ary izany indraindray no mahatonga ny olona maro mametra-panontaniana hoe paster fa ty fiainana ty hoe zany dia vavaka foana tena vavaka foana ty paster satria mivavaka manova fiainana vavaka manova tantara ary mivavaka no antoka iray ahafahana manova antranga misy rehetrarehetra ary mivavaka no ahafahana mifandray amin'i Jesosy ary jereo tsara fa rehefa tonga Jesosy tamin'i Jesosy telo nandritsy ny alina tsy nahazo nininina maina tsisy rera maina fotsiny nanarato nandritry ny alina ary nanotrondro tsisy azo na dia anankiray ary fa rehefa nanomboka tonga Jesosy zany hoe eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy rehefa tonga Jesosy eo Jesosy dia nanomboka nanontany azy Jesosy zany te antany azy fotsiny hoe tena zay ve zany le olona nandreto olo reto le tena sakafo ve zany ny olona nampatonga azy nkelaina nandritry ny tela ty nefa zao ody maina ihany koa toy hoe anaka tsy manakanina va ianareo toy izy rey hoe eny tsy misy toy Jesosy alatsao ary dia nalatsaka le izy dia nahazo anandrano teo vao tonga saina izy hoe tena ny tompo iny satria fantany le zavatra nisy tany aloha ile nisy fotoana zareo tsy nahazo dia rehefa tonga Jesosy dia nahazo izy rehefa niteny Jesosy hoe alatsao dia nalatsa ny dia nahazo izy toy izy hoe tena ny tompo iny dia niazakazaka moa ry Peter atao anatin'izay tonga dia nisaoty teny ambony sambo kely tsoraka teny anaty rano teny izy tamin'izay hoe tena iny ny tompo zany hoe tsampany amin'izay ny asarobidy maeo an'i Jesosy dia tsy voasakany izy tsy fantantsony hoe rano misy voay ty tsy inona rano zany Peter hoe rano mangatsiky ty tsy inona rano zany Peter hoe lalina be ty rano ty so dia maty any tsy inona raha io zay so dia ohatra zao fa tonga dia voaeony fotsiny hoe ny tompo iny raha jerena ny baiboly eo mombany edy hoe tonga dia nanalany ka tonga izy dia nakeny anaty rano anina anatona ny tompo satria fantany hoe ity indray le antoko ny fiainanay ka inona moa ny tena tia napita amin'reto mpanaraka amin'ny fandarana reto hitany hoe tsy dia misy zavatra betsaka hoe inona moa ry havana ny tena hoe ho ampianarinanao eto fa zavatra tsotra ihany eto fany amin'ny toeram-pivavahana malalaka tsara tsika afaka manambara zavatra fanalahidin'ireo karaza pombiazana rehetra ny fanalahidin'ny fanovan'Andriamanitra dia omenanao any amin'ny toeram-pivavahana fa raha ny tantara misy ny apita amintsika mba afahantsika misintona lesina dia tsotra hoe inona moa ny azo atao ry havana rehefa tsy eo Jesosy itsika ny indraindray teny efa nampiasa saina ary tsaratsy le fianarana vitatsika tena hoe tokony avitana zavatra ary tokony iainana amin'ny fiainana mahafinaritra
tena nianatra tany amin'ny ambaratonga mo farany tsara raha karazana diplôma tena mety ananatsika maro ny zavatra haitsika ny asa tanana be da be fa magaga hoe le atao tsy misy ary eo ny tena mahavariana olona maro ary mampatonga ny olona mamofio pasteur Christian ny fahaizana be da be fa ny zavatra ampiasaina an'le fahaizana tsy misy ny fahalalana tena mataka zavatra fa le entina miasa am'le izy tsy misy ary na le zavatra atao ny tena tsy mita hoe inona ny tokony atao ary misy karazan'olona tena ambin-javatra na mivarotra na manao zavatra fa na le amidy na le fond entina raha tsy misy le entina miainga mihitsy zany tsy misy de mety manontany tena izy de ho any am-piangonana zany pasteur de misy fond de te ilaza am'ireo olona reo tsika hoe ny an'Andriamanitra tsy fond fotsiny meny tsy le hoe ainganao fotsiny meny fa ny an'Andriamanitra raha manome amin'ny fiaingana izy de efa mijery ny farany ny eny anatin'ny tena ndretreny izy daholo miantoko azy fa ny tian'Andriamanitra tonga fotsiny teny hoe mba fantanyreto olona reto hoe mba tena ho ampony reto olona reto hoe zany hoe eo zany Jesosy fa ny maeo an Jesosy niantoka tena tsara indrindra ty firaviravona lehibe amarantsika mipasika misy antony daholo efa naninona Jesosy niteraka de aveo izy maty de naninona izy no nitsangana inona daholo ny tombotsoany zany eo amin'ny fiainan'ny olona ary zany ho apita amin'ny olona zany pasteur Christian satria misy tombotsoa azon'ny olona ho arinan'zany fitsanganan Jesosy amin'ny maty zany ny zion'ny nandraisana famelan-keloka nandraisana famondram-po na fahananiavana tamin'Andriamanitra ary mbola afahana mitoro ny tenin'Andriamanitra ohatran'izao ka de etsika zany dia manapita amreto mpanaraka amin'ny fandarana mahafinaritra reto hoe mety mbola ao anaty ady sarotra mety ao anaty rafakivina ohatrandry Petera tsy nahazo nandritry ny alina fa rehefa nisy teny amoron-dranomasina Jesosy de tonga de ny olana mihitsy no nijereny Jesosy tsy manakanina va ianao problème na sakafo teto tsy nanakany koa izy de nandeha nanarato masitrany hoe mahazo trondro de amidy de ny filao ihany koa ny loka rehefa aveo manambola hivitanana vary charbon ny filao efa vonona raha nazo kanano tsy nazo sady votsitra ny vary zany hoe tsisy sakafo zany fa rehefa tonga Jesosy de mivahany le olana ara-sakafo pasteur Christian ka de ho atsika mianakavy ho ia hoe anisan'ny tena fotoana miavaka be raha pitso amin'ny 7 maraina ny alahady amin'ny 7 maraina eny amin'ny trano fivavahana Vahao ny ilo eksa ofimata pasika Mahajanga be ao ambadiky ny orinasa Komama in'Andriamanitra manokana ianao amin'ny fotoana io amaranantsika an'ilay fanovan'Andriamanitra sy ny firaviravona amin'ny pasika fety be ara-baiboly andraisana zavatso ka de anjaranao sisa mandama programme amin'ty alindala ity hoe ahoana ny anaovana azy amin'izao fotoana ainonao ny fandarana sy andrenesanao sy anaranao fandarana zao de hoe hoe manjaranao sisa ny mandamina hoe ahoana ny afahako mandamina programmako fa mety be ho anao i fotoana raha-pitsy io pasteur Christian ya makasitraka pasteur Ridaso tsindrina tsara izay fanazavana efa noentinao teo zay radinina tokoa io tenin'Andriamanitra io dia fotoana nisehony Jesosy tamin'ny mpianany tamin'ny fotoana io reto mpianatra reto zay efa natson'Andriamanitra manokana zany hoe niaradia tamin'ny Jesosy izy tamin'ny fahaveloman'i Jesosy Kristy Tompo de niaraka tamin'i Jesosy teny foana ary raha i Petera manokana notsipihana dia mpanarato tokoa ny asany ary zay no antom-piveloman'ny Petera tamin'ny fotoanandro fa tao anatin'izay izy no natsony Jesosy de niaraka tamin'i Jesosy niaraka nahita ny fahagagana nataon'i Jesosy teny foana izy nahita foana zay zavatra asa nataon'i Jesosy teo foana izy ary araka ny teninao teo hoe nisy fotoana ry Petera dia nanarato nandritra ny alina fa tsy nahazo izy tamin'izay fotoana zay ary tonga teo aminy Jesosy de niteny taminy manao hoe mandrosoa any amin'ny lalindalina kokoa de arosahony aratonareo dia misy hazandrano ho azonareo ao ary tamin'ny fotoanareo nanaraka nanaiky izay nolazainy Jesosy dia nahazo hazandrano ireo na dia efa tsy nahazo tokoa aza nandritra ny alina dia tao anatin'izay de noentin'i Jesosy izy nanaradian'ny tompo hoe manomboka eto de tsy ho atao mpanarato filaotsony ianao fa ho mpanarato olona indray ny asanao ry Petera de lasa nanaraka an Jesosy izy fa tamin'ity fotoana ity rehefa maty Jesosy dia nieritreritra Petera hoe zay ny amiko tsisy hevitra tsony de niverina indray izy satria foana le fanantenana tao anatiny de lasa niverina nanarato indray izy niaraka tamin'ny mpianatra izay
mpianatry ny tompo niaraka taminy hoe andeha anarato ao izy petera de hozy izy namany ihany ko hoe mba andeha ihany ko zay hiaraka aminao satria raha i petera dia raha izy no asindresaka de tena efa tena hoe havanana raha miresaka fanaratovana satria efa zay no asany hatramin'izay de mahafantatra tsara izy hoe ao fotoana ohatran'izao tsika no manarato de misy azandrano vavety azontsika ato raha ato tsika manarato de mety ho madinidinika ny azotsika ato raha ato mety tsy azo itsika fa tamin'ny fotoana io indrindra dia nandritra ny alina reny no ny kely aina niezaka tamin'ny fomba rehetrarehetra mba azahoana ny azandrano fa tsy nahazo tsisy ninina azo ary efa mbaram-pangiran'ny andro efa zany hoe efa kaikaraina ny andro dia hoe aloha orina ny rato fa andeha hotsika fa tsisy ninina ary tao anatina famozapotanteraka hoe inona zany no sakafo hohanina satria raha ny baiboly nijerena teto de tsisy sakafo izy ireo tsy nanako hanina de tany amin'ny rato ny tompin'ny sainy hoe anitsika no mety anavotana an'izao mba hialana amin'ity kristy andeha anarato de mba am'izay mba misy hoavidy de ividianana sakafo misy ho azo atao kabaka rehefa avy eo zay mba ambikambiny avy ny amidy fa indrisy ny zavatra nitranga tsy nahazo na inona na inona izy satria ny antony de tsotra tsy niaraka tamin'i Jesosy reo fa nitoky tamin'ny herin'ny tenany fotsiny ary zay nge no zavatra misy indraindray mampalahelo amin'ny saitsika olombelona indraindray te ezaka fotsiny amin'ny herintsika te ezaka fotsiny amin'ny fahaizantsika amin'ny fahalalantsika fa tsy ampy ary ho sasapona itsika raha toka hiezaka fotsiny amin'ny fahalalana sy ny fahaizantsika tsara ny manam-pahalalana ary tsara ny manam-pahaizana fa saingy zao anefa rehefa misy zavatra anankiray maky eo amintsika de tena tsy ahita fahombiazana tsy afaka ny ahomby ny olona anankiray surtout ny hoe Jesosy lay fototry ny fiainana nefa izy no ilozan'ny olona anankiray fa itokiny fotsiny amin'ny fahalalany dia ho sasapona araka nefa voalazan'ny pasteur Rezaso teo tsy tena horeramaina satria raha ny fahaizana mampahalalana no entina iaina eto ambonin'ny tany de voafetra ihany ny zava-bitany fa miaraka amin'ny Jesosy dia afaka mamorona zavatra Jesosy ary na eo amin'ny toerana efa tsy ahombiazan'ny olona anankiray aza rehefa eo Jesosy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra de misy fahombiazana afaka mamokatra afaka mahazo zavatra be ary tsindriko tsara fa hozy izy pasteur teo hoe ietohan'Andriamanitra mihitsy ny hoavin'ny olona ray manontolo zany hoe tsy le fo fotsiny no omeny hoe ity ny foanao afahanao miaingy fa tena lay fiainanao rehetrarehetra mihitsy no etohan'Andriamanitra zay zany no mahafinaritra ny amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra zany hoe ny olona anankiray miaraka amin'Andriamanitra de manana antoka ny hoavin'ny ray manontolo ary manana hoe toky amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao satria afaka ny ahomby izy satria misy an Jesosy eo amin'ny fiainany misy an'Andriamanitra miaraka aminy fa amin'ny fotoana ny olona anankiray rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra izy dia tsisy fahombiazana eo amin'ny fiainany ary zay mahatonga ny olona mametra-panontaniana hoe fa ahoana mihitsy ary ny olona manao zavatra anankiray ohatra ny tomety ny ataony ohatra ny tomahomby izy fa misy olona ihany ko ananany ny fahaizana ananany ny fahalalana manana trankefy izy fa ohatra ny manao zavatra anankiray fa tsy mety tafavoaka mihitsy satria tian'Andriamanitra hoe tokony mba hitodika aminy zany hoe io fahaizanao io rahalahy io fahaizanao io ranabavy fahalalana anananao io raha miampy an Jesosy io de misy fahombiazana be deaibe ho anananao ao anatin'io satria efa nananao ny fahaizana sy ny fahalalana miaraka amin'ny Jesosy zay tsy manapetra ihany koa ny fahaizana mampahalalana zay ananan'i Jesosy ka miaraka amin'le anananao de afaka ny ahomby be anao afaka ny ho tafavoaka ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra izay atao misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny salamo 7:telopolo izy manao hoe miravoravo Jehova de omenanao zay iriny ny fonao zany rehefa miravoravo eo anatrehan'Andriamanitra na miaraka amin'Andriamanitra ny olona anankiray de Andriamanitra mihitsy no manome zay iriny ny fony zany hoe zay zavatra rehetrarehetra ny saitsain'ny olona na efa no eritreretiny tao anatin'ny sainy tao de Andriamanitra no manatanteraka an'le izy misy fotoana angentsika mba manam-pikasana ihany manana etaeta ihany ary misy zavatra mba iriny fa tsy mety tanteraka mihitsy ary efa tamataonany maro nanirina
hoe mba te hanana an'izao mba te hanana an'izao fa tsy mety tanteraka ao anatin'ilay izy tsisy fahombiazana ao anatin'ilay izy ka eto dia misarika an'saintsika fotoana ity fotoana rapitso asabotsy a izy amin'ny exofomata pasika Mahajanga ao ambadiky ny orinasa komama amaranana n'ilay séminaire lehibe ny hoe fanovan'Andriamanitra sy ny andro firavoravona izany fety tena hoe zavatra rotota zany no atrehana rapitso ary ao anatin'izay dia tena misy zavatra goavana zay ho atolotr'Andriamanitra ho an'ny olona rehetrarehetra zay vonina ho an'izay rehetrarehetra mangetaheta anatrika n'ilay fotoam-bavaka na fivoriam-bavaka zay ho toto-saina ny rapitso sabotsy a izany ary arahana vavaka délivrance izy io zay anafana ny olona ao anatin'ny fatorana ao anatin'ireo karazana blocage ireo karazana sakana ireo karazana zavatra maro samihafa zay mety tsy naombiazana ho hatramin'izay ary mety niezaka ihany ko ianao tamin'ny herin'ny tenanao fa tsy tafavoaka dia mila ny fanampian'Andriamanitra ianao amin'ity fotoana rapitso amin'ny 7 ora maraina ity tena manentana anao hoe miazaka za fa fotoana zao fotoana tena andraisanao ny anjaranao am Jesosy fa miakina amin'ny fanapakevitra fotsiny miakina amin'ny fahavononanao fotsiny jereo tsara ngefa rehefa tonga teo Jesosy na de efa nangorona arato azy reto mpianatra reto efa tao anatin'ny fahamainana tanteraka maina ary tena diso fanantenana hoe tena zay vao tena tsy nakanina tanteraka satria tsisy nininina tsony ny zavatra mbana tenaina tsy nahazo dia hody maina zany androany ary efa mifampimonmonina teo amoron-drano teo fa ny zavatra nafinaritra tonga tapoka teo Jesosy de le zavatra zay nampanahirana azy mihitsy no hitan Jesosy hoe tsy manako hanina vainareo de ozy izy zareo eny tompoko tsy manan'izay dia ozy Jesosy manao hoe arotsaho ao amin'ny ilany akavana ny sambo ny aratonareo fa ao ny azandrano ho azonareo ary nafinaritra rehefa nanaiky zay baiko na nitoromarika zay nomeny Jesosy ireo dia nandrotsaka ny arato ny zavatra nafinaritra de zao saika tsy voabata aza ny arato amin'ny hazandrano be zay no azon'izy ireo zany hoe ny ohatra lavitra no zay efa noeritreretiny aza ny zavatra azon'izy ireo ka te-hampanantenany reto olona reto te-hampamaranana satria efa kely sisa amin'ny fotoanantsika dia ampanantenanao zay manao hoe raha vonina ianao ka anaiky zay lazan'ny tenin'Andriamanitra dia misy mihoatra lavitra no zay efa noheverinao na noeritreretinao ho atolotr'Andriamanitra ho anao ao anatin'izay fanapakevitra raisinao izay ka de tomony namana tomony akonana ny fianakaviana ndao iazakazaka fa fotoana ity fotoana rapitso ity anafan'Andriamanitra anao ary amalin'Andriamanitra ny etahetam-ponao izay efa tao anatin'ny sainao hatram'izay ka de mamarantsika pasteur Rizasoa de omeko anao ny aty ampamaranana satria de kely sisa ny fotoanantsika misaotra anao to anatin'izay fa nampanazavaan'izay mino fa mazava tsara amin'ny mpanaraka ny fandarana ina moa ny tena tianao apita ny amin'ny zavatra tena tianao apita pasteur de tsotra ihany hoe misy zavatra tena sarotra vahana misy zavatra tena maferefitra ary misy fiainana tena hoe anatina lahelo anatina rantram-po misy renim-pianakaviana tena mitomany mijaly amin'ny fiainana misy ray mpianakaviana tena mitotototo andro amanalina tsy mahita torontsony amin'ny alina tokony angalana aina fa reraka noho ny amin'ny zava-misy misy tanora misy atontonony tena hoe ao anatina fahaverezakevitra eto zay de tia-panantenanao hoe ny zavatra rehetrarehetra de azon'Andriamanitra hovaina ka ity fotoanantsika ity eto ny manapetra fa rapitsotsika dia misy fotoana anisan'ny tena ngezabe rapitso sabotsy amin'ny 7 maraina amin'ny 7 roa maraina sy ny alahady amin'ny 7 roa maraina dia isy vavaka matanjaka ho tanterahantsika io fotoam-bavaka io de hoe ame amaranantsika n'lay transformation divine fanovana avany an-danitra na ny hoe fanovana Andriamanitra tsy vitan'izay fa amarana mipasika ara-baiboly koa itsika amin'ny andro firavoravona amin'ireo sabotsy sy alahady io ny any tena antoka tsara indrindra ry havana ny tena hoe ahafahanay mampanantena zavatra tsara ho anao avy amin'ny tenin'Andriamanitra ohatran'izao de ny hoe ny fahatongavanao eo an-tranon'Andriamanitra zava-dehibe zany ary mifonzo zava-dalina tsara ianao mivavaka ny tokantrano ianao manaraka toroteny foana reny mahafinaritra ho anao mijoro vavolombelona misaorana an'Andriamanitra ny amin'ireny zava-mahagaga ataon'ny tompo reny ary mbola mitoreny ary tsy mitsahatra fa hoy hoe ny tsara indrindra ihany koa mba manombo manapa-kevitra ho tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe ho anatrehan Jesosy mba hifanatrika aminy ohatra nahitandry Petera azy de hoy izy koa tsy mba mandatsa pasteur
fa zao nyteneny manakanina vanareo zy de tsy manana ditsy ny teny hoe mahare zary de samy tahiny tompo sy zay ny nataony jesosy fa ozy izy hoe zao mivaolana ho anreto tsy reo tsara fa ny an jesosy mamaolana foana izy raha nanontany izy amin'ny mpianatra hoe manakanina vanareo de reo ny teny hoe tsy misy de tsy ny teny eny fa mahereza fa de ndana mody zany ko atao ahoanary tsy zay ny nataony jesosy fa mivahany le olana hoe raha problème na sakafo alatsao ny arantonareo fa misy azandrano voahomanao io le ny an'andriamanitra zany tsy zavatra voaina tsy hoe vao hoe izandray ary misy azandrano fa efa nomaninao teny le azandrano ary sainga tsitra mihitsy ny sainga tsakany zareo ampiakarina ka de ohatran'izay ny fotoanantsika teto fa manapetra ihany fa tsindriko farany hoe te anome anao an'izay ilainao Andriamanitra raha pitso sabotsy sy ny alady amin'ny 7 ora maraina anisan'ny tena fotoana lehibe io ka de anasanantsika rehetra tongava eny amin'ny trano fihavana Vahao ny oloko eksa ho fomantapa asika majanga be ao ambadiky ny orinasa komamao hotahiny tompo manokana anao ivavakintsika tsy Andriamanitra raha io misaotra anao ny amin'ny fataterahany fotoana misaotra anao ndray tola rehetra sady Andriamanitra mba tsy voasakana ho avy amin'ny fotoana lehibe raha pitso sabotsy sy ny alady amin'ny 7 ora maraina io hotahinany eny tsy raray avy ary hojerena manokana voninahitra ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy tahiny izy amen izay ny fotoanantsika pasteur Rijaso sy ny pasteur Christian avao amin'ny trano fihavana Vahao ny oloko na ny fikambanana Vahao ny oloko no niaraka tamintsika mianakavy hotahin'Andriamanitra manokana ianao tahiny tompo manokana namana technicien natao amin'ny cadrage na ny lafiny teknika atao amin'ny fandraisana amin'ny feo samy hotahin'Andriamanitra veloma tompoko veloma tompoko Vahao ny oloko Vahao ny oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enzana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra Vahao ny oloko Vahao ny oloko nandeha tantety izy mba asitra